Ny votoatan'ny androany moa zany a dia tonga eto Madagasikara Microsoft, Elitis sy Elitis mampiseho zany a fa ho disponible i Office 365. Office 365 moa zany a dia vokatra izay efa misy eran-tany fa zao izy zany a vao tonga eto Madagasikara, indrindra ho an'ny orinasa zany a ny PME, petite et moyenne entreprise. Ny vokatra Office 365 dia manosika bebe kokoa zany ny mpanjifa tsirairay ampiasa ny atao hoe cloud izay tsy afaka ialana intsony zany amin'izao fanatotoloana izao fiazakazan'ny mondialisation. Ny Office 365 dia manampy ny mpikirakira ny solosaina rehetrarehetra anatsara bebe kokoa ny fomba fiasany. Ny Office 365 dia miasa mandeha amin'ny ordinateur solosaina Windows, mandeha amin'ny solosaina Macintosh, mandeha amin'ny solosaina ny smartphone na iOS na Android. Ny Office 365 zany raha fantatritsika Microsoft dia mpamokatra logiciel izay ampiasaina amin'ny solosaina. Ny Office 365 dia vokatra vaovaon'ny Microsoft ho an'ny Madagasikara zany na efa misy ary izy eran-tany dia ny mobilité zany indrindra ny fahafahan'ny tsirairay mietsika moa zany raha ohatra hoe ambanivoany tonga dia hoe mobilité zay. Taloha tsika rehefa miasa dia ao anatin'ny bureau anankiray dia ao ihany, fa amin'izao tsika naiza misy atsika miaraka amin'ny solosaina, miaraka amin'ny smartphone, miaraka amin'ny tablette dia afaka miasa naiza misy atsika. Tanjona moa zany dia ampiasain'ny mpanjifa rehetrarehetra na orinasa izy na isika any trano na ny fanjakana na ny sekoly izay fianarana. Ny araka ny lazaiko teo dia ny resaka mobilité zany satria iny ny zava-dehibe ilaina amin'izao maka ohatra fotsiny zany hoe ny fitohanan'ny fiara dia very fotoantsika raha ohatra ka tsy manana ny Office 365 nefa afaka miasantsika ao anatin'ny fitohanana fiara, ohatra anankiray fotsiny zay. Nuage moa ny fitenin'zareo azy amin'ny teny frantsay. Ny cloud dia ny fomba fampiasana ny teknôlôjia vaovao any amin'ny tsy hita maso nefa ao anatin'izay ihany koa zany ny sécurité de données. Tiako tenenina hoe raha mampiasa solosaina zany zao dia enregistreko any amin'ny cloud le zavatra ampiasaiko any amin'ny tsy hita maso zany any ambadika be any fa accessible naiza misy aho. Zay zany le hoe cloud, tsy voatery stockena ao anatin'ny ordinateur physique zany fa any ivelany any dia any ivelany any nuage moa zany ny fiteny azy dia rehefa ohatra hoe any ampiasana ianao, any trano ianao na ao anaty bus na eny an-dalana dia afaka miaccéder an'iny fichier anao, données anao iny. Tsy voatery hoe eo amin'ny solosaina any ampiasana foana zany.